Faly miarabantsika rehetra indray tratra ity fotoana ity zao maraina izao afahantsika indray hametraka eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fiainantsika. Amin'ity maraina ity dia andeha hiara iombom-bavaka tsika ho an'ny Alexia Asinaina ny amin'ny zanany izay prématuré ary mbola ao anaty couveuse amin'izao fotoana izao. Mangataka izy mba hidiran'Andriamanitra tsehatra ho an'ny fiainany zany zanany zany mba ho tafavoaka soamantsara ny couveuse ary afaka hiriria amin'ny reniny sy ny fianakaviana. Andeha asaiko ianao anondrika ny lohanao hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tomponay tsara sy masina indrindra izay any an-danitro, fifaliana ho anay indray no miantso ny anaranao amin'izao maraina izao. Miantoraka eo an-tongotrao, ianao ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, ianao no antsonay. Jesosy malalo, mamindra fo aminay ianao, mamelany eloka tsiraray avy. Aoka hamindra fo amin'ny Alexia Asinaina ianao ary hamela ny elony rehetra. Ankehitriny raha mitondram-bavaka ho azy sy ho an'ny Garret zanany izay ao anatin'ny couveuse amin'izao fotoana izao satria teraka prématuré izy. Andriamanitra tomponay eo, ianao mahay zavatra rehetra izay azonay antoka fa raha miditra tsehatra ianao dia tsisy zavatra izay mahatohatra anao amin'ny zavatra izay ho ataonao. Koa miangavy sy mitalao aminao izay hidiro an-tsehatra Andriamanitra izany fiainany izany zanakao izany. Ary ny faniriana dia ny voany ao anatin'izany couveuse izany hiriary miaraka amin'ny reny ny fianakaviana rehetra izany zaza izany. Andriamanitra tomponay mitalao aminao izay, mianta aminao izay, henoy Andriamanitra ny vavakay. Valio araka ny haben'indra fonao izany. Apetraka efany am-pelatanao koa ny tontolo andro izay ho atrehanay. Mangataka izay Andriamanitra mba ho tanteraka ny fiainanay ny sitraponao ary sakany kosa izay tsy sitraponao mba tsy ho tanteraka eo amin'izany fiainanay izany. Ny voninahitra sy ny dera ary ny lazany ho anao hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Amen.